Ya, ifaliana lehibe indray miarabananao androany satria androany moa dia andro lehibe izay hanezingezinana ny fanapahan-kevitsy entitra mikasika indrindra ny firotsahana filoham-pirenena malagasy satria efa tapaka tanteraka moa ny hevitra fa tsy henitra ny amin'izao raha-pirenena izao. Zany hoe raha tsorina zany dia efa vonona zany aho amin'ny angady sy ny harona. Ka izay indrindra zany ny antony atongavako eto androany hanao fanamafisana tanteraka fa tsy zavatra sangisangy tsy zavatra ataoko ty fa tena zavatra hoe efa prépare zany, zavatra fahaomana. Ka androany moa dia hisy ny déclaration fanambarana ampahademaso momba nyty lalam-panorenana izay hanorenantsika ny fanjakana malagasy eo ambony ny fitondran'i Jesosy Kristy. Zany hoe fanjakam-pisorona zany zay zavatra zay. Dia ity moa ampelantanako eto zay lalam-panorenana zay ataoko fa hitantsika tsara io soratra lalam-panorenana io io no atao hoe lalam-panorenana ny fanjakam-pisorona. Ka efa pare eto ampelantanako zay lalàna izay tsara no anoritako mazava tsara ity lalàna ity fa tsy zavatra no foronon'olombelo ity na hoe reo anteneran-doholona no namorona azy fa avy any an-danitra no nampidinina eto ambonyity tany ity. Zany hoe avy any an-danitra any zany ity no nampidinina. Dia androany moa no hazavaiko feno ity lalam-panorenana ity ka misaotra anao zany nagnaraka n'ity fandaharana voalohany ity fa hiditra ny tena lalindalina itsika amin'izao fotoana izao. Misaotra tompoko.